faly miarabantsika tsiraray avy a zay mpanaraka ny page mitsangana ka miazava dia tonga amin'ny fotoantsika zay ahafahantsika indray a hiaraka hideran'Andriamanitra naiza misy anao amin'izao fotoana izao a dia mampahery anao izay andao itsika hideran'Andriamanitra tsy amin'ny fotoana mahafinaritra ihany no hiderantsika an'Andriamanitra fa na amin'ny fotoana sarotra sy mahamay tahaka izao iainantsika izao ary a ndaotsika hidera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra dia ndaotsika hilaza hoe eto ianao manao lalana manao fahagagana vakitsika ny salamo fa 4:20 dia nandiny 9 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy ka te hitoetra akaiky ny altaranao Jehova mba hanao feo fiderana ka hilaza ny asanao mahagaga rehetra. Eto Jesosy androany miaraka amintsika. Eto ilay Jesosy mahay manao fahagagana. Tsy haiko hoe inona ny fahagagana indrasanao fa izaho miteny aminao hoe eto Jesosy androany.
tsika androany Jesosy eo ianao le mahay manao fahagagana ianao le Andriamanitra mahagaga ianao le Andriamanitra mahay manao fahagagana rehetra ninona zavatra endrasanay ninona zavatra mba hiandrandranay dia minino zay fa ianao le Andriamanitra mahagaga Jeremia toko fa 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy indro izao ny Jehova Andriamanitra ny nofo rehetra moa misy zava-magaga zay tsy haiko fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra magaga ndao mba hirahiraintsika zany androany ny atao hoe hira mantsy dia miverimberina dia ndao hirahiraintsika ndao tsika tsy hirahira ka hoe firindrainy ka androany na hoe hirahira indray tsika hoe mitombo indray ve ny olona voanka kontakta sy ny ka grave fa ndao mba hirahiraintsika androany hoe mahagaga ny Andriamanitra zany mba hirahirantsika androany Maga
mpamela heliko ianao, mpanavitra ianao, mo misy zava-mahagaga tsy hainao atao ave Andriamanitra. Hainao atao ny zavatra rehetra ary izay tsy hain'olombelona atao dia hainao atao. Zay dia faly zay ary fier zay fa manan'Andriamanitra mahagaga. Misaotra Jesosy fa mahagaga ianao. Androany dia ambaranay fa Andriamanitra mahagaga ianao, tsy misy azo arina aminao. Misaotratsika tsirairay avy nanaraka hatramin'ny farany aiza misalasala, milike, micommente, mipartager maximum any amin'izay groupe misy anao dia manome fotoanatsika amin'ny herin'ny toy izao indray veloma tompoko.